mbola ampitombona aminareo ry avana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy atsika. Amen. Amin'ity an'ity sika ry havana dia mbola manohy ny fandiniana ilay lohahevitra manao hoe mitoro ny famonjena ny mino, ary izany hoe ny mino mitoro ny famonjena izany. Raha eto amin'izao soratra masina izao dia amin'ny alalany fijoroany vavolombelona, amin'izany no hitoriany ny famonjena izay azony. Koa amin'ity an'ity ry havana, raha sitraka ao dia aoka hivelatra manolonanao ny filazantsara izay efa novakitsika teo, fa ho amin'izany no anofanantsika izao hafatra izao. Nambarantsika teo fa ny mino izay novonjen'ny tompo, izany no mitory izany famonjena izany. Vavolombelona izany famonjena izany. Koa indreto ao ry havana, ho antsika ihany koa izay mino, ho antsika izay mandinika an'izany lohahevitra izany mandritra an'izao volana izao. Eto amin'izao soratra masina izao dia mahita arsika ireo fepetra takina ho amin'izay tena teny vavolombelona Jesosy Kristy tompontsika. Manahoana izany fepetra takina ho amin'ireo vavolombelona Jesosy Kristy izany? Voalohany indrindra amin'ny 9:20, ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy. Eto amin'izao soratra masina izao ry havana, tsy hoe akory sitrako ny Jesosy Kristy ny andeha, na hoe ho amin'ny dingana hafa indray Jesosy Kristy eo izy fa velomina rehefa lasa zay. Tsy izany ry havana, fa eto amin'izao soratra masina izao, raha manambara ny soratra masina fa hoe iny Jesosy Kristy fa andeha, dia manambara ihany koa ny andininy alohan'izao andiny izao manao hoe ary izay efa nahita dia nilaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa, ary nifona tamin'i Jesosy mba hiala ny tanàna. Izany hoe eto amin'izao soratra masina izao na dia hoe andeha Jesosy, tsy hoe akory hoe nambaratra ihany, tsy hoe akory hoe sitrapony Jesosy Kristy ny andeha, fa norohany Jesosy Kristy, norohany Jesosy Kristy. Ny antony izany dia izao: ireo olona tao an-tanàna, ireo olona izay nahita ny famonjena, namonjeny Jesosy Kristy an'ity demoniaka ity, tsy izany famonjeny Jesosy Kristy izany no hitany, fa ny zavatra hitan'ilay olona ireny dia ny hoe maty ny kisoana. Izany hoe noho ilay fahavoazana niatra taminy zany, noho ilay fahavelezany kisoa, izay zany nanosika ny ireto olona tao an-tanàna reto hoe andany ao Jesosy Kristy mandeha. Ka eto ihany koa nefa zany dia izao hoe ilay demoniaka kosa nefa ao anatin'izany hoe efa fantatra ilay demoniaka hoe nitoetra ny taloha tahaka an'izao, ary izany toetra n'ilay demoniaka izany mihitsy no nahatonga azy ho tafasaraka tamin'ny fiarahamonina, nahatonga azy hoe any amin'ny fasana no fonenany
ka ity demoniaky ty noho izany dia nahita ny famonjeny Jesosy Kristy. Ary rehefa nahita ny famonjeny Jesosy Kristy izy dia nahafantatra fa Jesosy Kristy tokoa no efa namonjy anazy. Raha tamin'ny herintsika riavana nahita ny amin'ny hoe tsy filazantsara ny filazantsara raha tsy mitondra fiainana be dia be eo amin'ny olona iray. Ity demoniaky ity dia nahazo an'izany fiainana be dia be zany, nahazo an'izany fiainam-baovao zany. Ary impirimpiri koa sika riavana no tsy afaka mijoro vavolombelona zany ny amin'izany fiainana be dia be izay efa nambara teto amin'izao piripitra izao zany. Fa raha tao amin'ny asan'ny apôstôly riavana, tao amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny asan'ny apôstôly toko fa 10 manomboka eo amin'ny andiny faefatra dia satria rehefa nanomboka ny fiangonana nisy fahasoavana be teo amin'ny fiangonana dia nisy ny Ananiasy Safira. Ny Ananiasy Safira indray rehefa nahita an'izany fahasoavana be zany tsy nahita n'ilay mpanao fahasoavana izy, fa kosa ny zavatra hitany dia ilay te-hiombona ao anatin'ilay fahasoavana fotsiny ihany. Izany no nahatonga azy ireo hoe alao afenina ny vola sasany. Ka tao anatin'izany ihany koa no nitondrany loza ho azy ireo, satria fantatsika ny tantara fa ny Ananiasy Safira ao avy eo maty noho izany fitiavam-bola be zany nadaika tamin'ny fanamasana. Izany raha nanolona zany amintsika hoe ny fepetra voalohany izay takina ho an'izay te hijoro vavolombelona Jesosy Kristy dia hoe mahafantatra fa Jesosy Kristy no voalohany indrindra ny namonjy azy. Ary mahafinaritra mihitsy ny nambara mpampianatra sikola lahy teo. Inona ho izy ny ampiasaintsika antontsika entina hideran'Andriamanitra. Intsika ho izy vao marainy somary kamokamo fa noho ilay fitiavantsika hideran'Andriamanitra ampiasaintsika antontsika tonga atao tranon'Andriamanitra isika hideran'Andriamanitra. Ka izany koa riavana no mahatonga amin'ny fanontaniana ao antsika hoe ndrao fahazarana mahatongavatsika ty an-tanin'Andriamanitra. Tsy mahita ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy mahita fa Jesosy Kristy rehefa namonjy antsika, fa kosa mety ho variana amin'ny zavatra hafa, mety ho fahazarana, mety hijery olona sisisisa. Izany riavana no ampibebahana antsika ihany koa raha sanatria toetintsika izany. Tsy mihevitra ny filazantsara ny Jesosy Kristy, tsy mihevitra ny famonjena izay efa vita ny Jesosy Kristy, tsy mahafantatra ny Jesosy Kristy ho mpamonjy fa variana amin'ny zavatra. Fa ny fepetra faharoa kosa riavana amin'izay tahieny izay te ho vavolombelona Jesosy Kristy. Ny fepetra faharoa amin'izay te ho vavolombelona Jesosy Kristy dia hoe miaino ny tenin'i Jesosy Kristy, miaino ny tenin'i Jesosy Kristy. Ny 9:20 nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy mody any amin'ny tranonao, ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe natao ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Eto riavana dia hoe eo zany lay fanirian'ilay demoniaka hoe andeha anaraka anao a, fa eo kosa nefa ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe mahasoa kokoa, mety kokoa ny andehananao, hiverina ho any amin'ny ankonanao, hiverina ho any amin'ny fianakavianao sy ny any amin'ny tanànanao. Fa izany koa riavana no efa
nambarany Jehova, nambaran'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20. Ao amin'ny Deutéronomie 7:20 dia hoe manomboka eo amin'ny 9 raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka izay didiny rehetra izay andidiko anio dia asandratsy Jehova Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana izao. Raha mihaino feon'i Jehova ianao, ho tahina ianao an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraka ny kibonao sy ny vokatry ny tanao, ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosonao, ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao, ho tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotra Jehova ho resy ao alohanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoany anantona anao, fa lalana fito kosa no amsira ny iady ao alohanao. Andidiny fitahino aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra atao ny tananao, ka hitahinao izy amin'ny tany izay omena Andriamanitra anao. Anangatra anao firenena masina ho an'i Jehova, ary izay miarana ny any taminao raha mitandrina ny didin'i Jehova Andriamanitra ao ianao, ka mandeha amin'ny lalana dia ho hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany, fa ny anaran'i Jehova no atsoina aminao dia atahotra anao izy. Izany avana ny fitahinany amin'ny hoe ireo olona izay mihaino ny feon'i Jehova. Ity demoniaka ity rehefa nositranin Jehova, rehefa nositranin Jesosy Kristy, dia eo ihany koa ty demoniaka ity ilazany Jesosy Kristy hoe andana miverina any amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Fa nanina moa ty demoniaka ity tamin'ny voalohany? Ity demoniaka ity noho ny fanaratsy izay tao aminy dia mesorony izany fanaratsy izany, netiny ty fanaratsy ity hiala teo amin'ny fiarahamonina, nesorony ty fanaratsy ity hiala amin'ilay fiombonana amin'ny olona, ary natao lasa nitoetra ny fasana any amin'ny toerana ny ivelan'ny tanàna. Fa rehefa avy eo ihany kosa izy dia nirahan'i Jesosy Kristy, nirahan'i Jesosy Kristy izy mandràna ianao. Izany hoe ity demoniaka ity zany raha ohatra ka hoe olana, raha ohatra ka hoe ratsy teo anivo fiarahamonina, iny izy lasa mpitondra fiadanana, iny izy lasa mpitondra fandriampahalemana eo amin'izao fiarahamonina izao. Fepetra faharoa avana ho an'izay teny joro vavolombelon'i Jesosy Kristy dia mihaino tsara ny Jesosy Kristy. Ary farany avana ny fepetra farany ho an'izay teo vavolombelon'i Jesosy Kristy dia ny hoe mankatony tenin'i Jesosy Kristy. Eto amin'ny 20 dia manao tahaka izao hoe dia nandeha izy ka mitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Eto amin'izao soratra masina izao rehefa dia manambara fa hoe rehefa mihaino an'i Jesosy Kristy izao demoniaka izao, eo ihany koa izy dia lasa izy nandeha nitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy arak'izay nandidiny Jesosy Kristy azy. Ary rehefa nitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy izy, tsy takany tamin'ny voalohany nandraisan'ny olona azy, fa nandraisan'ny olona azy kosa dia ny hoe tamin'ny fifaliana. Raha amin'ny fiteny hafa dia hito amin'ny farany ito dia gaga ny olona rehetra, dia azo lazaina ihany koa hoe talanjona, na ihany koa hoe tao anatin'ny fifaliana ny olona rehetra.
izany hoe rehefa nankatohan Jesosy Kristy ito demoniaka ito rehefa araky ny fanambarako ihany dia lasa fitahinana ho an'ny manodidina azy. Fa izany koa ry havana no toetra izay maha-izy azy antsika olombelona ihany koa. Isika izay nandovaota tamin'ny Adamo, fantatsika tsara ny tsy fanarahana izay efa tao anatin'ny Adamo. Fantatsika tsara fa nitenenany Jehovah izy aza inanana, fa tsy tao anatiny ry havana ilay teo koa akato, fa izay nafinaritra azy, izay heverino mety izany nandehanana. Koa ho antsika ihany koa ry havana, itsika koa anefa dia tsy avelan'Andriamanitra eo amin'izany hoe toetra ny Adamo tampoka izany, fa isika ihany koa dia taon'Andriamanitra vao amin'ilay toetra n'ilay Adamo vaovao, ilay mpankatohan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Adamo vaovao mitarika atsika ihany koa ho amin'izany fahaizana mankatohan'Andriamanitra izany, mitarika atsika amin'izay mety ho fahalemetsika ihany koa, mety tsy hantaterahantsika izany sitrapon'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy no azontsika hiankinana, ahaizantsika tena mankatoha izany tenin'Andriamanitra izany. Tamin'ity an'ity isika ry havana dia tamin'ity androany ity isika dia nahita ireo fepetra takina ho amin'izay teo ny vavolombelon'i Jesosy Kristy. Voalohany dia hoe mahafantatra fa Jesosy Kristy no namonjy azy. Faharoa dia hoe miay ny tenin'i Jesosy Kristy, ary ny fahatelo dia hoe mankatoha ny tenin'i Jesosy Kristy. Isika izay mitoro famonjena ry havana, isika mino dia antsoin'Andriamanitra ihany koa vavolombelon'i Jesosy Kristy. Koa ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany, fa ho an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra. Amen.